Fahametrabantsika rehetrarehetra zavatra vaovao indray no resahako androany farany taona moa tsika dia fanao maro amintsika hoe inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko tamin'ity taona ity, ohatry ny ahoana ity taona ity, dia inona ny afaka reniko, inona ny afaka tohizina ny tokony tohizako. Dia za dia hizara fitsoroana fahavolombelona kely momba ny resaka hoe Mila Ray. Efa hitanareo angamba ny titre-n'ity vidéo ity hoe Mila Ray. Betsaka ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko tamin'ity taona ity, na resaka asa, na resaka fampitaovana, na resaka namana, na ny ministera, na ny fahalalana, na ny fahafantarana anazy tena ngeza be. Fa ny tena zavatra ngeza be nomen'Andriamanitra na tamin'ity taona ity dia ny fananana ray ara-panahy izay tena nisiako ny ngeza be teo amin'ny fiainako. Dia izay ny antony anaovako ity vidéo ity, dia hizara amintsika koa hoe Mila Ray sika kay. Dia mety betsaka aminareo ny ohatran'ny taloha hoe tsisy mila an'izany fa Jesosy ny Andriamanitra ny raiko dia fanahy masina no mampianatra anahy. Fa misy lamina efa napetraka Andriamanitra hoe ny olona tsirairay avy mila ray ara-panahy. Ny kristiana rehetra izay te handroso dia mila ray ara-panahy. Dia le fitsoroana vavolombelona ataoko moa izany hoe efa ela be, efa tamin'ny 2003 zany nanolo tena ho an'i Jesosy dia nandeha teny foana ny fiainako, tena niezaka tamin'ny herin'ny tenako dia niezaka nandroso fa tamin'ny fotoana anankiray tamin'ny 2016 no nahazo ny parler en langue dia nanomboka teo tena hoe niazakazaka ny ara-panahiko. Fa tamin'ity taona ity kosa nefa nomen'Andriamanitra ray ara-panahy za moa efa nomeny efa ela be, fa zay vao nirarahiako ny ray ara-panahiko zay vao niraisiko sérieux zany hoe manana ray ara-panahy zany. Dia nanomboka teo koa dia vao maika nisy fandrosoana ara-panahy hitako satria ny asan'ny ray hatramin'izay ohatry hoe miezaka foana ako mandranto ny zavatra ilaiko amin'ny ara-panahy. Fa nefa nireny zavatra eny efa napetraka Andriamanitra ao anatin'ny olona ray dia tovozina fotsiny sisa ianao zany tsy mila miezakezaka be ohatran'izany. Hatramin'izay tena hoe niezaka dia ohatry ny hoe manao kasoka ny zavatra manao kasoka raha ohatra hoe vary dia manao kasoka sisa. Fa rehefa manana ray ianao dia tena manana anjara varinao sy laokanao, tsy haiko izay angamba ny fomba ahafahako miteny azy. Fa ao anatin'ny olona misy harena napetraka Andriamanitra ao anao dia mila hitanao hoe iza le izy. Dia ny ray ara-panahy ny tena marina, izy efa mahafantatra anao hoe iza ianao zanany. Ny raiko ara-panahy nandritra ny fotoana misy ministera hitondran'Andriamanitra na esako dia eny antsefatsefany eny izy tonga mivavaka ao anahy, tonga izy manotrona. Misy fotoana izy rehefa mila zavatra dia eo izy misy fotoana nila nafana tamina fanahy be dia be namatotra anahy dia izy nanafaka anahy. Dia nefa ny ohatry ny mbola tsy taitra foana hoe mila olona sy ohatran'izany dia tsy tao anatin'ny kajiko mihitsy ara hoe izy ny raiko ara-panahy. Fa tamin'ity taona ity nisy hiraka nampanaovin'Andriamanitra anahako dia ozy Andriamanitra mantsena hoe tsy tafavoaka anao io fa misy olona efa nametrahako harena ao anao dia izy no hanome anao an'ilay izy. Dia tamin'ny voalohany aloha tena sarotra be ho anahy nanaiky an'ilay izy, sarotra be ho anahy nanaiky an'izany. Fa rehefa tena nanaiky dia niresaka taminy niantso azy zany andro talata zany hoe dia hiantso azy hoe iona aminazy. Dia za vao hiomana hiantso azy, izy ny tonga dia niantso anahy hoe afiritsika ny iona sy ohatran'izany. Dia niona taminy dia niteny taminy hoe mila ray ara-panahy dia manaiky fe izy. Dia inona ozy izy nareo zavatra navaliny anahy, ozy izy hoe za ozy izy efa nandritry ny taona maro nivavaka ao anao dia efa niandry an'izao fotoana izao. Tsy haiko natakatra ny lanjan'izany. Dia ohatran'izany mihitsy nitoetrana ray hoe rehefa mbola tsy manaiky anazy ianao dia tsisy terena mihitsy ao amin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga kosa ianao hoe manaiky anazy dia izany ny fifaliana ngeza indrindra ho ana ray hoe manaiky hoe mireconnaître anazy ny zanany. Dia nanomboka teo izy mampianatra anahy. Dia rehefa mandalo difficulté dia miconseiller anahy izy. Dia ny ministerako manaiky izy hoe i-couvrir hianarona le ministera zany hivavaka. Dia fantatro izy hoe mivavaka ho ahy foana ohatry ny hoe manana
manana assurance, manana antoka hoe misy olona mivavaka ao anahy, misy fotoana eno fanahy hoe misy olona mivavaka ao anahy dia fantatra hoe izy ataon'Andriamanitra anahy mivavaka ao anahy izy. Dia tandroany tena misy zavatra nafinaritra be nolazainy izy moa zany sady pasteur akeo tao am-piangonana hoe faly hozy izy mahitanao misandratra dia manosika antsika andeha lavitra ndray ara-panahy antsika tamin'ny taloha ny olona rehefa izaranao resaka ministera tsika moa gasy dia misy fotoana ny olona tsy faly amin'ny fahombiazanao fa ny ray izay vao tena hitako izany hoe misy raiko tena te hanosika anahy izy amin'ny zavatra ataoko dia faly izy mahitana mahomby dia faly izy mahitana mitombo dia atao ny zavatra rehetrarehetra mba hitomboky dia rehefa misy zavatra tsy mety amin'ny fiainako dia teneny hoe ty ohatr' izao dia ohatran'izany mihitsy ny ilaina an'ilay ray ara-panahy reto dia raha mbola misy amintsika mbola manohatra an'izany dia mivavaka hoe tena ny fanamasina ndresy lahatra anao satria tena ngeza be ilay izy ilayntsika be mihitsy n'izany. Misy ohatra maromaro ao amin'ny baiboly ny amin'ny olana na ray ara-panahy dia olona hitantsika hoe naomby izy dia ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andiny faharoa Paoly milaza ny Timoty hoe zanany malalany dia Titosy koa zanaky Paoly ara-panahy ao amin'ny Titosy toko voalohany andiny fahaefatra izy milaza an'izany hoe zanako malalaka saotran'izany hoe zanako amin'ny finoana hozy izy. Dia raha ao amin'ny testamenta taloha koa hitantsika hoe misy any Elisy izy zareo ngamba ny tena fantatritsika indrindra tamin'ny Eli nalain'i Jesosy nalain'Andriamanitra hiakatra any an-danitra hiakatra velona dia hozy izy Elisa mantsy anazy amin'ny teny gasy moa izy hoe rikakio fa ny tiany teny amin'ny raiko hoe tena rainy izy izany. Dia Jaona ilay mpianatra Jesosy nanana zanaka ara-panahy izy dia nandroatany an'izany hoe manoratra aminareo aho izy ry ohatrany hoe ankizy kely ny fanoratra ny farany teny frantsay izy hoe mes petits enfants hoe ry zanako mbola kely ozy izy. Dia reny olona reny tena fitahiana ao antsika izy reny indraindray tsy takatritsika hoe inona moa zavatra afaka ataony fa reny olona reny no miahantsika ara-panahy satria ozy izy Paoly hoe ny ray ozy izy miaro an'ny zanaka ozy izy ny ray. Dia satria ilay teneniko teo hoe ny zavatra rehetra ny ainan'ireny olona reny tena metrahan'Andriamanitra hareny izy reny ahafahany mitanao dia mandova an'ireny zany ianao dia tsy maintsy amin'ny lalany any ianao no mandova an'ireny. Raha ny resaka ministera manokana Titonty tena nahita ny tanan'Andriamanitra tamin'ny rehefa manao asan'Andriamanitra satria noho ny fananako ray ara-panahy ny anton'izay. Dia ho anahy manokana reto ny vokatry ny zavatra nataon'ny ray ara-panahy dia tsy miteny hoe reto ny règle fa mino hoe famarinana azo raisiny reto dia afaka ampiarina amin'ny fiainan'olona tsirairay avy dia mivavah ianao zany tokony hivavaka dia anontany an'Andriamanitra hoe isa ny raiko ara-panahy dia ny rainao efa mahafantatra anao raha manontany ianao. Misy namako izay zao betsaka ny olona efa nanontaniana hoe ianao ve ny raiko dia tsy za efa misy olona mahafantatra ohatran'izay dia tsy mamenatra ilay izy tsy hoe hohainina be raha manontany an'izany fa ho an'ny fitombonao ara-panahy ilay izy zavatra tena manan-danja be ilay izy dia tsy manina fa tedavy izy fa sura fa olona manodidina anao eo ihany izy. Dia ho anahako ny zavatra nataony raiko ara-panahy tamin'ny Titonty mamotsitra teny izy mandefa ny tenin'Andriamanitra izy dia mandray an'iny dia lasa fiainana ao anahy iny dia lasa mitombo dia ohatrany hoe sakafo mamahany izany mamahana anahy dia manosika anahy hitady an'Andriamanitra izy zany tsy hoe miteny hoe tsy maintsy izao ihany fa izy manosika anahy hoe tedavo Andriamanitra manosika anahy izy tena andeha lala amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Dia ny ray ara-panahy koa miaro antsika amin'ny alalan'ny mivavaka ao antsika izy ireny na dia tsy hitantsika arany ary izy ireny tena miaritra ny mafy antsika. Dia izy koa no milaza antsika hoe izy tsika ny ray zany tsy inona no manome ny atao hoe identité na hoe ny mahizanao dia milaza amintsika izy hoe ohatr'izao dia izy mametraka antsika amin'ny toerana ohatr'izao hoe ty ataonao satria ohatr'izao ianao dia santionany ihany zany fa ny antony naovako antsika tena hoe amperezana antsika manana reny ianao amin'Andriamanitra manana lova ianao fa aza diso ianao amin'ny fitadiavana hoe aiza ny angalako ny lovako fa ny rainao no ametrahan'Andriamanitra dia izy mampita anazy aminao. Dia za tena te hanome voninahitra an'Andriamanitra androany hoe nomeny fahasoavana ny ray konkoa manome anarana antsika dia faly hoe namen'Andriamanitra fahasoavana
tamin'ny tsy taonty hoe izay ny tena hitako arenangeza indrindra, mety hoe naomby aho tamin'ny resaka asa, mety hoe naomby aho tamin'ny resaka zavatra hafa be dia be, ny zavatra mety hoe eritreretintsika hoe accomplissement, fa ny eritreretiko hoe ny tena zavatra tsara indrindra dia ny mahita hoe iza ny rainao dia ny mifandray aminazy, miconnecta moa zany tiako lazaina, connecta aminazy tsika dia tonga amin'ilay tian'Andriamanitra hatongavana, satria ireny olo ireny nataon'Andriamanitra hitarika atsika amin'izay tiany hatongavana. Dia tahiny tompontsika rehetrarehetra, mbola afaka resaka mandritra ny adiny 10 eto fa izay fotsiny tiako lazaina hoe aokontsika tsy ho diso anatin'ny fanaranan'Andriamanitra, satria ireny olo ireny napetrak'Andriamanitra ho fahefana eo ambonitsika, dia rehefa manaiky fahefantsika dia misy akony be dia be ny fanarahantsika an'Andriamanitra, misy dikany kokoa satria izay manaiky ny fahefana eo amboniny manaiky an'Andriamanitra, dia raha tsisy fahefana eo ambonitsika ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mila misaron-doha izy ny vehivavy, dia ny fahefana eo amboniko izany no saron-dohako, dia aokontsika samy ahery dia samy hianatra anaiky ny ten'Andriamanitra, dia mahereza daholo dia engane ity vidéo ity mba tena hikasika antsika tsirairay avy indray dia ahatonga antsika hitombo ara-panahy, ahafantatra kokoa an'Andriamanitra, ahafantatra ny toetrany, hianakaiky kokoa anazy ao anatin'ny fifandraisana lalina aminazy, dia samy hitahiny tompo dia samy koa mandroso, samy mifikitra amin'ny ten'Andriamanitra, dia tahiny tompo ianao.